Faly miraba antsika rehetrarehetra indray a dia mialatsiny kely fa amin'ny folo sasany amaraika amin'ny folo sasany fotoana ny fanomezantsika fa somary tara kely fa tsy maninona noho ny fandaminana dia tena ela isika tsy ny nandeto amin'ity direct Facebook ty fa publication foana nataoko tsy noninona fa misy zavatra masahirana kely anahy dia izao indray aloha vao afaka kely indray a dia sady efa miditra koa izao mpianatra dia manam-potoana malaladalaka kokoa dia mizaka miresaka amintsika eto en direct fa mikasika an'ity affaire tany Kongo ity zany a tena hoe tsy mampandro alina anay avy aty ivelany ka tena hoe na dia tsy tampoka be za io mbola en déplacement andeha anatitra ankizy hianatra dia ozy hoe andraso alohaka fotoana kely ihany anaovana fanadihadiana sy iresahana hoe inaka ny zava-misy satria sesefana lainga isika malagasy any toerana dia lazaina foana fa hoe légitime défense zone rouge olona saika anao fitsaram-bahoaka zao dia izao zany le izy raha fitiniko aloha dia nisy ramatoa anankiray mananjanaka zazavarira efa haitsika moa fa amin'izao fotoana izao dia misy manao opération zazavarira mihitsy any Madagasikara dia io zaza io zany saika ho alain'ireto oloreto akeliny dia namaly maman'ilay zaza zany hoe nanohitra izy dia novonoiny zareo ilay ramatoa ary niteteteny zareo tena tapaka ny lohany io zany ilay mpangala-jaza no namono an'ilay maman'ilay zaza dia rehefa avy eo identifier ilay olona izay nangalatra an'ilay zaza sy namono an'ilay mamany dia nisambory ny gendarme dia rehefa voasambotra ny olona efa daty tsy haiko na tena ireo oloreo no tena le namono sy nangalatra an'ilay zaza fa tonga ny fokon'olona miaraka amin'ny ampanjaka teny toerana nangataka tamin'ny gendarme mba ho aseho an'izy ireo oloreo hoe iza ireo oloreo dia tsy namoaka ny gendarme normal ihany aloha le izy tsy nasehony fa na izany arany magaga ihany koa tsy nanasehovany an'le izy afaka naseho any tery lavitra tery hoe ireo izy ireo fa tsy voatery hoe natolotra ny fokon'olona eo zany dia efa misy nuance le version satria ny fangatahany fokon'olona dia hoe aseho ianay ireo oloreo fa mba tiana ho fantatra fa ny filazan'ny gendarme dia tena hoe nangataka izy ireo hoe taty ho vonoina eto any fitsaram-bahoaka marina fa mitombina zany le ataontsika hoe ayay ny gendarme hoe raha sanatria ireo omena ny vahoaka dia mety ho vonoiny fa kosa ny fangatana teo dia tsy hoe taty ho vonoina ilay olona eo zany dia efa misy nuance tsy hoe eto aty ho vonoina ilay olona fa hoe eto aty hoe aseho ianay ary ny ampanjaka tany toerana no nangataka an'izany ampanajana tamin'ireo gendarme vingavinga ny azony avy any fa tsy hoe ianao tsy hoe satria anao mpanjaka dia afaka mandidy sy zavatra eto bref nandeha nody zany ty ampanjaka dia rehefa tafiditra tany an-tranony izy dia nanaraka anazy koa reto fokon'olona teo amin'izay niraikitra fitifirana donc olona efa mitodi mitodika lamosina gendarme no tifirina kanefa lazaina hoe olona nanafika nandingana zone rouge naraka migoro ny antsy ny tsaikitsony arme blanche dia nieny fotsiny tsika raha zone rouge kosa aloha normal raha voatifitra raha zone rouge kosa tsy azo atao ny mandeha eny amin'ny zone rouge fa rehefa mijery ireo sary manderaka amin'ny Facebook tsika mahita venareo hoe eo amin'ny toerana eo atokotanin'ny gendarme
daholo ve ireo olo ireo efa misy hatrany anatin'ny elakelan-trano efa misy hatrany amin'ny tokotanin'olona efa misy hatrany amin'ny zany hoe miparitaka io toerana misy gendarme io dia misy toerana malalaka ary raha teo daholo no voatifitra le olona dia mbola azo ekena fa tsy hoenjehanao raha falevanao hatrany lavatrany hatrary amin'ny elakelan-trano rehetrarehetra le olona zany hoe Kalaknikov version mitraillette zany no nanaovan'ny zareo anazy ary faharoa tsy mba hoe tify-danitra hoe tifitra lanitra aloha dia iny le indraindray mahavoa feny anaovan'ny zareo anazy fa tsy haiko izy nananao sommation na tsy dans tous les cas misy olona voatifitra marobe eo amin'ny lohany misy olona marobe voatifitra avy eo aoriana ka ny légitime défense tompoko tsy hoe rehefa misy menace dia tsy maintsy vonoina ho faty daholo le olona na efa miverina ary ny ao anatin'ny lalàna misy légitime défense anankiroa misy ny escalade ho an'olon-tsotra hoe ao an-tranonao ianao misy olona tady hanafika dia amin'ny alina misaoty tamboho mamaky trano raha iren'olo ireny voatifitra anao na voavoninao ao an-tranonao ao dia misy ny légitime défense amin'ny force de l'ordre dia misy ny atao hoe légitime défense policière foana filazana azy na dia any gendarme fa terme le filazana hoe policière fa na ny gendarme koa arany dia ohatr'izay fandehany ny légitime défense tompoko raha ohatra hoe légitime défense policière dia mila mahafeno fepetra anankitelo voalohany misy ny menace imminente de hoe atteinte à la vie any zareo faharoa proportionnel amin'ny attaque ny défense izay atao ary fahatelo afana miaro tena fotsiny ihany ny légitime défense fa tsy hoe satria le olona saika hiatake an'zareo dia mila enjena atao azalambo atraizatraiza mba hovonoina raha mijery an'ireo sary rehetra miparitaka eraky ny Facebook tsika ary misy ny original izay tonga aty amiko aty dia tsy misy olona eo amin'ile nenjera ka hoe voatifitra avy eo aloha zany hoe tonga dia hoe manantona ohatra azo izy dia tonga dia voatifitra avy aty aloha ohatr'izao fa avy any aoriana daholo raha izay olona nitsoaka zany efa lasa no nitifirina efa tsy en position d'attaque intsony zany le olona raha efa nanao sommation zareo efa nanampoka basy izy efa nomboka nitifitra amin'ny lanitra izy mitsoaka le olona efa tsy minao intsony zany le danger tsy légitime intsony le violence ho avaly amin'ny polisy amin'izay ny jerena indray hoe arme blanche ireo olo ireo hitantsika tsara eo amin'ny sary ireo olona mitsirara feno raha rehetra tsy misy antsy na goro na lefina na famaky izany eo amin'ireo olo ireo aiza amin'izay zany le lazaina hoe olona armé jusqu'aux dents tsara fantatsika kosa nefa fa izao any amin'ny foko bara sy ny foko antanala any amin'iny faritry Fort Carno iny dia mitondra lefina tena goro antsy izay foana ny olona rehefa mandehandeha indrindra ny lehilahy efa feno taona dikan'izay ohatran'izy hoe mitondra poketra na mitondra tena na mitondra ohatr'izany nitondrany an'iny fa tsy hoe miala avy any izy naka antsy avy any hatrany dans l'intention hoe andeha hanafika oui tu peux tsy hoe tonga avy any izy zany miaraka amin'ny antsy be sy ny goro le goro moa zany le antsy mifangoka manao ireny dia hoe andeha hanafika izahay tsy izay ny zavatra traka ary raha nisy zany tokony hita teo amin'ireo fokon'olona nitsirara tamin'ny tanindreo io ara le armany au moins fa tsy izany ny zavatra nisy donc zany mialatsiny za moa lazaina foana hoe ianao tsy tia mpitandro filamina ianao tsy tia gendarme
averiko indray ilaina dia ilaina ny fitandrona filaminana, ilaina dia ilaina ny gendary sy ny polisy ary ny miaramila, fa ilaina hiaro ny olona sy ny fananany fa tsy hamono olona sy aka ny fananany. Ny zavatra misy ary ny zavatra ireprocheko any mpitandro filaminana malagasy amin'izao tsika amin'ny teny izao ary hatramin'izay dia ny fampiasan-kery ataon'izy ireo amin'ny vahoaka noho ny fiarovana ny olona eo amin'ny fitondrana. Tsy hoe izany ho mankala fa isika rehetrarehetra miara-mahita miara-miaina fa atao fitaovana fiarovana ny mpitondra amin'ny adalany ny mpitandro filaminana. Rehefa ny mpitondra no manana hoe en danger ozy izy raha hoe na hoe misy en danger ny fahefana, zany hoe ny fitondrana, zany hoe misy menace na korotana na misy menace na manifestation dia avy amin'ny angady sy ny avy amin'ny basy tafondro ny mpitandro filaminana miaro amin'ny fitondrana. Izay no ny reprocheko ny mpitandro filaminana, ianareo tompoko mba aoka izay ny fampiasana anareo bêtement hiaro ny mpitondra ka ny vahoaka no vonoanareo. Eto ngamba fotoana anazavantsika ny zavatra ny teneniko iny. Izay ny lohahevitra tena ny teneniko tamin'iny any ankoatran'izay extrapolation, satria ny teny aho hoe rehefa mamono vahoaka foana ianareo rehefa avy eo nareo hita ny vahoaka mandeha tsirairay any Kodmirana any dia te hamono anareo koa ny vahoaka. Zany tsy midika hoe iza dia makasitraka an'izay zavatra izay, fa milaza hoe rehefa manao an'izao nareo dia izao ny vokany. Rehefa manao an'izao nareo dia izao ny vokany. Ka aza atao intsony ilay zavatra ohatr'izao fa tsy hoe tsy mila mpitandro filaminana tsika fa andana ataovy an'izao izy. Tsy izay ilay izy. Ary izao zavatra mitranga izao ahitantsika fa tsy mahay mitana basy ireo mpitandro filaminana antsika. Rehefa ampiasa basy zareo amin'ny vahoaka dia tena mailaka dia mailaka tokoa, tsy malala kory hoe misy lalàna mifehy io. Sahala amin'ny ino moa ty? Sahala amin'ny psychopathe omena basy. Aiza ve dia hoe sommation 2 fois en l'air, sommation zany hoe fampitandremana, hitifitra izahay zay no atao hoe sommation, ary tir en l'air pan indray mandeha fandroany no tokony atao fa tsy tonga dia rafala eo amin'ilay folona dia mitsoka ny olona dia mbola zany zavatra misy. Ka zao mbola mitoy ty resaka ty, mbola isy toyany ary tsy hoe miteny version an'ny gendarmerie ka ilaza hoe izahay tena tao anatina zone rouge, izahay efa nanao périmètre de sécurité. Maman, il se passe quelque chose à la télé. À tout à l'heure, je regarde, d'accord? Je regarderai tout à l'heure. Izay lazain'ny gendarme tsy voatery ho marina satria ireo fokon'olona ireo tompoko dia témoin. Maman, j'appuie sur ici. Ireo fokon'olona ireo dia misy témoin ary tsy hoe maty daholo akory ilay olona teo. Nisy nahito io zavatra io ary nisy naheno ary olona manjatony amanjatony ny vavolombelona teo. Ka tsy hoe ho sesefanareo lainga dia satria nareo autorité any toerana dia ino ny olona fanany logika an'ilay zavatra fotsiny ara maninona no menacenareo daholo ny olona izay namoaka an'ilay sary. Menacenareo hoe ampidiry io, aprimy io, efaseo io sary io tsy azo avoaka satria fantatrareo fa voajerena ilay sary dia hita fa tsy olona nitifirina avy eo aloha, tsy olona hoe en pleine attaque no nitifirina fa olona efa mandeha miverina mitsoaka. Misy zazakely, misy vehivavy bevoka voatifitra eo amin'ny lamosiny, eo amin'iny partie ny fitombenana iny.
Vehivavy be voka fe zany ny lazainareo fa nitondra goro andeha anafika anareo. Lazainy fa napiasa gaz lacrymogène izy. Hitanareo amin'ny sary ve hoe misy trasina gaz lacrymogène io? Hita ve hoe io fa mbola misy setroka na lacrymogène io? Fa tena tonga dia hita hoe blessure na balle réelle tsy mitsitsy mihitsy. Ary nandaingana koa nisan'ny olona tamin'ny voalohany moa dia natao hoe 9. Tamin'ny zareo nilaza hoe 9 efa 9 maty. Avy eo nitombotombo amin'izao tsika amin'ny teny izao mety efa 13 izay maty raha tsy efa niampy indray satria efa 10 mahery ankoatran'ireo 13 ireo no maratra ary mbola tsaboana ary mbola misy mitombo maty no niratra anazy azy. Raha ho jerena daholo ireo maratra ireo tsy avela alaina sary izy ireo amin'izao tsika amin'ny teny izao dia ho hitantsika fa tsy voatifitra vaneloha ireo olona fa voatifitra vanirina. Ka raha voatifitra vanirina tompoko tsy légitime défense ny anaran'izany fa famonoan'olona kitsirano génocide. Eo no tiako reviana. Ny génocide dia efa mihoatra ny violence policière fa efa famonoan'olona, efa crime de guerre ary tsy ao anatin'ny ressort ny fitsarana malagasy intsony zany fa efa tribunal cour pénal international. Ka izao no teneniko anareo fa ny telon'izay tao anatin'ity fitondrana ity nisy famonoan'olona ohatr'izao. Voalohany tany Farafangana tsy misy hatramin'izao ny enquête ny aboutira tamina zavatra hoe concret hoe inona nahatonga an'io, ireo gadra nitsoaka dia nenjehana dia nivonoana. Nisy ny ina moa le faharoa mialatsiny dia izao indray fahatelo. Izao zany 17 maty efa tout à l'heure chérie, d'accord? Amin'izao tsika amin'ny teny izao ny crime contre l'humanité tompoko dia tsy ao anatin'ny resort'ny Madagasikara. Zany hoe tsy maintsy anao ihany izahay ny fitoriana sy ny fijerevana hoe mandray andraikitra ve ny fitsarana malagasy fa sao dia iray tsy kombakomba amin'ny fanjakana ka hoe etofeo andray ty affaire ty. Reny affaire anatsakabary reny mandraky ty ny androany tsy suitiny. Zao indray ty affaire ny Kongo. Ny tany Farafangana moa dia efa tsy hita izay rariny. Isan'andro tsika maheno gendarme mitifitra olona. Ankoatra ny affaire ny Kongo io omaly ihany dia nisy olona izay nitifirin'ny gendarme 2 balles. Tsy maty izy fa naratra. Dia nilaza ny fianakaviany fa tsy dahalo ary tsy mpanendaka tsy olon-dratsy velively kanefa dia nitifirina fotsiny ankitsirano avy ao an-damosina. Zany foana zavatra misy fa ity tena hoe faty olona mikararana. Tsy azo ekena re tompoko izao hoe famonoan'olona izao tsy légitime défense fa tena génocide. Ny atao hoe génocide dia hoe finiavana hamonoan'olona faobe. Ary na dia nanafika ny kazernareo dia tokony lacrymogène nataon'zareo dia nitsoaka zareo dia tsy haiko tsony ny afina je sais pas fa tsy andeha hitifitra vararaka eo amin'ireo olona soi-disant hiarovana an'ireto olona anankiefatra sy hiarovana ny lakazerna zareo misy fitaovam-piadiana. Excuse zany. Fa hatreto zany ny enquête izay tokony andeha ao ary dia na dia tenenina foana raha le hoe ataovy ny fanadihadiana dia fantatra fa tsisy fanadihadiana fa itsika rehetrarehetra koa dia anao ny fanadihadiana. Ary ity vidéo izay ataoko androany ity dia mbola ho averiko amin'ny teny frantsay rapitso dia misy mandika amin'ny teny anglisy iny avy eo fa tsy maintsy hanao fanadihadiana ny ambaratonga pahefana rehetra civil sy international ankoatra ny fitsarana.
ka de ho amperahana daholo io a iprouventsika hoe tena nisy légitime défense sa tsisy le izy fa hatreto aloha de tsisy légitime défense fa tsy hoe zay olona rehetra mananotanina eo amin'ny gendarmerie de afaka ho tofitifirina ohatran'ny inona ohatran'ny tifitra lalitra tsy azo atao zany tsy azo atao zany tsy azo atao izany ary iverina inona ny mahatonga ny olona mandeha mitaky any amin'ny gendarmerie any amin'ny police any amin'ny fitsarana hoe avoay a le olona nanao ratsy ohatro satria ny mpangalatra mivoaka ny olona voendrikendrika no mijanona ao am-ponjy. Oui chérie, tout à l'heure, d'accord? Ny olona voendrikendrika sy ny mpanohitra sy ny tsy manam-bola ihany no mijanona ao am-ponjy fa ny ankoatran'izay ny dahalo ny olona manam-pahefana ny olona mahitahita dia mivoaka jereo zao amin'izao tsika miteny zao imbola rajona any amin'ny fonjany Mertsetosika efa voatsara izy efa condamné izy nangataka izy mba amonjy anao sortie escortée zoany zany afaka mivoaka raha andro izy escorté dia miverina raha misy raha-pianakaviana tsy maintsy ataony na misy maty na misy marary na misy mariage na misy zavatra ohatr'izany zay voalazany lalàna tsy navela ivoaka izy raha mila mitsabo teny tsy navela ivoaka izy kanefa efa condamné. Tu peux fermer la porte s'il te plaît et je reviens après, d'accord? Era. Oui. Et tu me fermes la porte s'il te plaît et puis j'arrive, d'accord? Oui. Avio ireo olona zay lazaiko hoe migadra satria mahitahita DG Knaps misy maromaro zareo no voatazonao nahoana no DG Knaps irery no navoaka anareo antsokosoko no mena ina moa ty autorisation de sortie hoe sortie escortée andeha amangany andeha andevina ny dadany de rehefa avy eo vita le sortie escortée iny de natao mopy izy natao mise à disposition any amin'ny ministre ny fitsarana mandraky tiana androany tsy naverina ary efa natsoka tsy ao Madagasikara ntsony fa efa nanaovana ina moa ty exfiltration navoaka ny Madagasikara de efa mitsotsotra ny ivelany any tsy aty Frantsa fa ny ivelany any tsy fantatrany mety any Maurice na any Dubai. Ohatran'izay koa ny DG ny ACM zay nogadraina za tsy miteny hoe manamarina na manana diso kosa aloha le DG ny ACM fa za raha manahy hoe malala secret io rangahy io de nogadraina mba ahafahana manao main basse amin'ny volany ACM fa amin'izao tsika miteny zao dia efa natsoka koa io olo io mba tsy hanelingelina amin'ny finanana ny volany ACM zay hitantsika fa lany tanteraka amin'izao hitantsika i maire vazaha io Nainandre Tsitohaina notoriana izy pour escroquerie no escroquer ny volany Knaps sy ny SMGD SMDG kanefa inona valiny immunité ho an'ny maire amin'izao de tsotsotra izy mandehandera ny tanàna en toute impunité ny volany Knaps laniny any ary ny volany izy parka nahodiny ao amin'ny SMGD SMDG nataony izy mianakavy ny actionnaire ao efa enonay koa efa mikarakara mikarakara convention miaraka amin'ny Claudine raha zay mamonjy ty fitondrana ty hoe mba angalana ny vato ny fianaratsoa amin'ny élection de andaotsika ifampirara amin'ny Claudine dia avoaka atsokosoko izy misy milaza fa tsy ao mifonjatsony izy misy moa milaza mbola ao izy fa ce qui est sûr dia efa mikarakara ny fomba moana anazy en catimini io fitondrana io
jerentsika reny i Paul Rabary voaroroy amina resaka affaire marché fictif na école mandraky ty nandrany tsisy fanenjehana satria mety nandoa écolage tamin'ny fitondrana io ohatr'izay koa mahafaly Olivier izay voaroroy miaraka amin'ny Claudine amin'io affaire subvention spéciale io subvention exceptionnelle tsy misy fanenjehana satria nandoa vola tamin'ny fitondrana io izany rehetrarehetra izany tsy atokisan'olona fitsarana sy ny mpitandro filaminana gendarme sy polisy hitatsika ny affaire ny Paul Rafanoarana sy Philippe François sy Aina Marie olona tsy namono olona tsy ampy akory ny porofo ilazana fa saika hamono olona ry zareo saika hamono ny Andry Rajoelina tonga dia hoe 20 taona tranomaizina ny sazany nefa isany anaran'ity Lionel Lelièvre hita zao ny porofo ny haiko zao izy fa tena hoe izy ny nampamono an'le olona izy ny nanakenda an'le olona izy ny nanao embuscade miaraka amin'ny namany dia lazaina fa hoe aveu extorquer izy ny mpamono olona voaka ny olona tsy namono olona gadraina 20 taona zany ny zavatra misy ao SMGD tsy haiko efa fanina fa efa fantaritsika SMGD na SMDG tsy haiko tsony le izy fa ce qui est sûr dia volan'ny CNAPS no nampidirina tao ary volan'ny parkina no mamelany SMGD io ary Naina Andriantsitohaina sy ny avany no actionnaire ao izany impunité rehetrarehetra zany no mahasorena ny olona amin'ny fitsarana sy ny gendarmerie sy ny polisy misy olona mitory tsy akijanona eny tsy misy mandray tsy misy suitiny fa rehefa ry zareo no ampiasain'ny fitondrana anenjika olona hoe soi-disant namono olona navoaka namoaka sary na valizy ny Andry Rajoelina dia lazaina fa tady amono azy ony dia efa voasambotra dia samborina daholo izay namoaka ilay sary na valizy nefa ny reto olona reto zao nafaty olona tena nafaty olona aiza amin'izao tsika amin'ny teny zao efa 3 jours zay aiza ny olona voasambotra amin'io zavatra io aiza ny gendarme tokony tonga dia voasambotra aloha na hoany na tsy hoany zay vao manazava inona zavatra nitranga ny fantatra hatreto dia anakenina ry zareo ary mbola ho azoko daholo ny anarana sy ny momban'ireo olon'ireo dia hitendray ny fianakaviana azavoaka za tsy hoe ho anaovan'olona fitsaram-bahoaka fa mba hahafahantsika manao ny dossier d'enquête tsika satria enquête civile enquête internationale rehefa tsy hanao fitsarana sy ny mpitandro filaminana fa tsy ekena intsony ny famonoany ny mpitandro filaminana ny vahoaka tsy ekena intsony ny fampiasan'ny fanjakana ny mpitandro filaminana hamono vahoaka ary tsy excuse ho an'ny mpitandro filaminana ny filazana fa dahalo no vonoany zareo na olona saika hanafika azy no vonoany satria tsy proportionnel amin'ny défense ny attaque rehefa tsy proportionnel amin'ny défense ny attaque fa kely lavitra le lazaina fa attaque par rapport amin'le défense dia tsy légitime défense ny anaran'izany fa assassinat meurtre ary izao zavatra izao dia mampiseho mihitsy hoe teanao zareo hoe ohatr'izao koa ny anaovanay anareo rehefa amin'ny 2023 rehefa tsy anaiky ny valim-pifidiananay eo oreo olona ianareo mbola mana tena hoe isy fifidianana andeha amin'izay laoniny eo na mbola ho ampianarinareo tsirairay daholo ny vahoaka rehetrarehetra le 10 millions d'habitants izay hifidy ary ny 28 millions d'habitants izay tsy voasoratra anaty liste électorale ny ankabeazany dia inona ny ataonareo rehefa ho rafalevany gendarme sy ny polisy ary maramila ohatran'io nareo vahoaka rehefa mitako hoe mbola nangala-bato indray Andry Rajoelina satria dia tady dio izy dia tsy maintsy mbola angala-bato ary mbola hangala-bato izany ny antony anoloany andreo chef bokotany rehetra ireo izany ny antony anaovany an'io lalàna vaovao hoe tsy azo ataony
poursuite abusive amin'ny administration satria ho ataony arme double tranchant le izy zay olona amin'ny administration ka manaiky azy angalabato amin'ny 2023 dia ho arovany namanao inona namanao inona izay tsy manaiky kosa dia omeny ny autorisation anenjena anazy ary izy mihitsy ny anao dossier ary izao zavatra ataony zareo raha miaro an'io famonoan'olona tany Kongo ny fitondrana amin'izao a dikan'izay a izy mihitsy no mampirisika hoe ampiseho ian'le vahoaka fa tsy mitsitsy andreo vahoaka ireo isika fa raha izany ny zavatra ataonareo a mandro tsisy ilana ny mpitandro filaminana hitanabasy raha hamono vahoaka ny tokony andeha hoentinareo anenjena ny dahalo rehetrarehetra sy ny mpangalajaza rehetrarehetra ny fitaovam-piadiana nananareo fa tsy ny vahoaka indray no vononareo ary raha tia Frantsa aty na ny États-Unis na aty amin'ny tany mandroso aty misy mpitandro filaminana nahafaty nataoko hoe nahafaty tsy nahy olona ray na roa fotsiny dia efa midémissionna ny gouvernement ray manontolo fa maika mofa hoe 7 maty ary mbola 7 maratra tokony efa miala aloha Tsay Christian miala ministre ny défense miala ny segy voalohany indrindra isegy miala voalohany indrindra dia miala ny PM dia miala ministre dia ary tokony miala koa Andry Rajoelina tout le monde doit démissionner zany ny tokony ho izy fa tsy eo mody mbola mana maromaro tena eo ary za teny aminareo vahoaka ny Kongo ny zavatra tsara fantatrareo dia zao toerana hafa zany a mety mbola hoe fantapatatro fa i Kongo tompoko dia toerana izay na lehibe satria za dia tsy teraka fa za dia lehibe tany nanomboka 9 ans ka hatramin'ny 16 ans zay niala tany 9 à 16 ans zay mipetraka tany ary tena mipetraka tany nahita ny fiainana tany mahafantatra ny olona any ny olona rehetra any mahafantatra anay daholy ka ohatrany hoe akaiky ny foko kokoa zany zany Kongo zany Fort Carno zany ary marary ny ainao raha ohatra ka hoe sala mitandrazanao faharoa no vovonoany olona ohatr'izao tsy haiko raha azonareo zany zavatra teneniko zany raha mbola toerana hafa mety mbola hoe aiza hoy zany toerana zany fa ity i Kongo ity dia mitovy amin'ny hoe tany ny aviko tany na lehibe fantatry daholo ny olona ao fantatry daholo ny ankizy ao fantatry daholo le fokon'olona ao tanàna kely tout le monde se connaît dia marary mifonao ary ireo olona ireo dia mbola mifandray tsy tapaka amiko hoe misy an'izao aty aminay izao mahazo anay dia miteny azay fa tsy ho avelanay moramora ny nanaovanareo an'io Kongo io ary fataro fa tsy vitany hoe andeha ho boriborikena fitsarana io zavatra io fa andeha lavitra be any amin'izay farany lavitra andeha any amin'ny farany lavitra izahay rehetrarehetra izay avany Kongo ka aty andafy aty dia atsoko eto malala sady manaraka anao eo daholo zareo hiaraka isika anangana an'io task force anankiray ikarakara ny dossier ary tsy amelantsika io raha tsy voasazy io fitondrana io izay nanao génocide zay no tiako tenenina aminareo androany dia miandry ny toyantsika fa mbola ho avoakako aminareo tsy kelikely eo ny dossier izay ananako zay raha fa dia misaotra betsaka indrindra hitanareo fa le zanako efa impatiente tsy ambadika tsy miandry anahy izahay mbola sahirana ka dia misaotra antsika rehetrarehetra izay nanaraka dia ho andreo le miteny hoe modiony aty raha mafy be raha tena mody any tampoka nantanisitry anao raha tsy hitanao marina efa miteny azay